Tokolasy toko vavy ny fandaharana debatsika debanao zay miainga avy eto an-daboly no arahinao am'izao alinalina izao. Ny vahintsika dia Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny Toliara sady filoalefitsy ny antemeram-pirenena Andriamatoa Siteny Ranjena Soloneko. Misaotra anao Andriamatoa Solombavam-bahoaka naneky ho vahiny ty fandaharana ty. Ya, misaotra manokana anao ny tenako Andriamatoa Zokobe Francis izay tsy mitsahatra ny miantso anay rehefa tonga eto a Toliara raisiko vonahitra ho ahy koa moa miakatra eto ambonin'ny plateau-nao eto ary miarahaba manokany ho antsika iaby mpijery télé-tsika toy sy mihaino radio-tsika iabiaby any indrindra fa ireo manaraka ny page ny Facebook ny Siteny Ranjena Soloneko moa dia arabaina manokany misy aminareo moa eto toerana misy aminareo koa any ivelany hita am'ireny commentaire zay alefantsika mahatratra any amin'ny arivotsy indraindray zany. Mamelay Andriamatoa Solombavam-bahoaka iarahaba-ko anao satria dia fantatra fa dia nirian-doza ianao tamin'ny fiverenanao avy any France ary izay dia fiarabana manokana satria sarotra be zany hoe nyanyana bakabaka antany eny misy problème dia toy mahazatra moa dia izara telo ny fandaharatsika dia ny mahakasika ny raharam-pirenena mahakasika ny zava-misy eto Toliara ary farany dia mikasika ny fampandrosoana. Andriamatoa Solombavam-bahoaka ataotsika adino mbalainy kirijavoly izy ty ka dia ny masony avy hatrany no pitsirina. Tatoato ianao dia naneo hevitra mahakasika ny toe-java-misy ao Antananarivo ao dia ny tsy fampindrano fahatapahan'ny jiro. Zavatra matetitetika ary dia nanitona lakilosy mihitsy ianao hoe izao ny tokony atao ary tao anatin'izay zavatra zay koa dia nanome sosikevitra ny fanjakana. Ny mahagaga Andriamatoa Solombavam-bahoaka dia ohatrany mahita anao aho toa rery ianao. Aiza daholo ireo olona niaraka taminao, aiza daholo ireo Solombavam-bahoaka, aiza daholo ireo olona sa mety hoe fa ifanarahanareo izay zavatra zay. Ahoana ny hevitrao mahakasika izay Andriamatoa Solombavam-bahoaka? Amaliko an'izay fanontaniana zay dia misy moa tsikera alefa ny pombany izao fitondrana zao. Tsikera alefan'zareo hoe Siteny manao critique foana azafady indrindra re tompoko raha ny lalam-panorenana no jerena dia izahay avy ato amin'ny fanoherana no nomeny lalam-panorenana fahefana hanao an'izay fanakianana zay ka manao ny asanay tompoko zahay rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana dia mitondra fanakiana zay. Ny lalàna koa nefa miteny fa afaka mitondra vahaolana koa izahay. Zay aloha ny zavatra am'izay fa variana mijery amin'ny fitondrana hoe fa maninona Siteny manenjika fanatanterahana lalàna re tompoko. Ianareo no majorité am'izao fotoana zao nomeny lalam-panorenana fahefana ianareo hitondra anty firenentsika ty izahay nomeny lalam-panorenana fahefana hanao fanakianana. Donc fanaterana lalàna zay aloha voalohany. Faharoa, anjara ny vahoaka no mitsara atsika. Zaho tsy mitsara anareo, nareo tsy mitsara, anjara ny vahoaka koa no mitsara atsika. Ahoana zany fitondrany ingay anjinirina rajoelina izany dia ahoana koa no zany fanakianana mitombona ve le fanakianana zay. Zay le izy ka hoy izy anao hoe irery anao non manatanteraka lalam-panorenana foana izahay mety za angamba no active kokoa zay angamba le izy fa nanantanteraka ny lalàna-panorenana ny lalàna velo lalàna fitsipoka anatiny ny antemeram-pirenena hoe miantso an'ireo ministra zay hita fa mifandray tanteraka amin'ity crise sociale zay misy eto
a Madagasikara ity fatatsika tsara ny tsy fisiny rano fatatsika tsara ny tsy fisiny jiro de lestage fatatsika tsara ny fampitehan'ny lalana fatatsika tsara ny tsy fisiny fandriam-pahalemana zay ny antsonay ireo ministra anankitelo ao amin'ny force de ny antsonay koa ny ministre ny rano ny ministre ny travaux publics dia ny antso koa zay ministre ny angofo nanjay anjara dolo re tompoko ny député avy amin'ny fanoherana fa iza manko iza rehefa misy zavatra hitako hoe tsy mety tonga de mitena mety za ngava no active kokoa raha lava manjay anjara ary ambarako amintsika mpitondra rehetra averiko enotsika tsara ianareo mpanohana ny fitonjana fanatanterahany lalàna ireny fanakianana ataonay reny na izany zany andriamatoa solombavam-bahoaka injamboko le fitenenany Zokobe Arfidy zay hoe écoute-moi le bois de Mondo zany hoe enoy zany ry azondavosiny tsy mahatsapa-tena ve andriamatoa solombavam-bahoaka hoe ohatrany manao miantso ohatrany tsy misy mieno ao anatin'izay zavatra zay non mieno ka mieno ry zareo hitanao zao rehefa za miteny nandeha tongotra 50 kilometatra raha pitsoniny tonga de niteny premier ministre hoe aiza dolo lereo mpanao lalana rehefa za niteny iny nidina teny andriamatoa Flo rehefa za koa satria tsy azo atao ny manondraka zaridaina avy amin'ny rano ny jirama fa lalàny zany satria ny filoham-pirenena no niteny an'zany za tsy hiteny an'le raha nataony ministre tany fa ty filoham-pirenena mihitsy no niteny fa lalàny zany volaloha ny parole ny filoham-pirenena de jereo fa taitra dolo izy rehetra misy mieno ka misy mieno fa le izy mety mampiavaka azy mieno zareo fa tsy afaka nohony tsy fahaizana manina moa ty tsy fahaizana tsy fananana gouvernance tsy fananana vision mazava tsara hanavotana an'ity firenena ty tsy fananana programme mipetraka tsara tsy fananana fametsarana ny inona ny taranty ny priorité zany tsy hainy mametraka azy tanao tahaka ny hoe fatatsika tsara inona moa ny zavatra ilain'olombelona voalohany de ny rano sakafo fahasalamana ka izy reny zavatsy reny tsy nijery reny fitondrana fa za tsy miteny hoe baolina tsy ilaina baolina ilaina sport ilaina fa mbola tsy raha ampitahana amin'ny rano zany non latsaka ampitahana amin'ny sakafo na fahasalamana zany tena ambany be nandaninao centaine de millions de dollars io 70 millions de dollars natao tao amin'ny Barea tsy afaka manao bolo akory ara isika fa mandeha any izy moa naharatanany iny mandeha any Afrique du Sud mandeha any tsy haiko Tunis mandeha tsy haiko Maroc fa menarana zany le zavatra tsy vitanao manara-penitra penetra inona ino atao hoe penitra manaraka norme internationale ro izy mba hitsio re ngay président ny firesaka hoe norme internationale no izy fa tsy zay mahatonga anao penitra anao hafa fa norme internationale hafa zay tokony hazava hafa ny manara-penitra anao hafa ny manaraka norme internationale ina lany ny volatsika de ka izay mieno zareo ka mieno ina moa tsy enona ary taitra zareo rehefa za no miteny na izany aty zay misy fanehoan-kevitra ty andriamatoa député fanehoan-kevitra eniko tavy amin'olona sasatsasany hoe io président Andry Rajoelina io am'izao fotoana zao raha ny fihetsika ataony de ohatrany olona efa hoe te hilaza hoe aonganonareo aho fa ininareo solombavam-bahoaka na ireo olomboafidy sasantsasany ohatra mitavozavoza tsy manao an'izay anjaikitra nefa fatatsika fa ny vahoaka
dia efa fadiranovana ary efa mijaly ahoana ny fahitanao an'izay fanehonkevitra zay Andriamatoa solombavam-bahoaka isika moa firenena ma firenenantsika misy lalam-panorenana ary ny teneny lalam-panorenana mihitsiny io zavatra teneninao io ny fanonganana ny filoham-pirenena na ny fanonganana ny premier ministre na ny gouvernementa dia voasoratra ao amin'ny lalam-panorenana empêchement ny filoham-pirenena zany zavatra tiako hambara de zao 2/3 ny fanonganana ny filoham-pirenena izy reo 2/3 reo député manohana zao fitondràna zao ka raha mbola tsapany député reo zany mbo tsy mijaly ny vahoaka afaka mipetraka raha mbo tsapany député reo tsy midofotra mirindrina ny fiainany vahoaka malagasy nohony tsy fahaizany mitantany izao fitondrana izao any am'zareo ny baolina fa tsy aty aminay vitsanisa tsy nomeny fahefana an'izany lalam-panorenana fahefana an'izany zay fa ireo majorité de 2/3 no manao an'izay zavatra zay reo nomeny lalam-panorenana fahefana ka miankina am'ireo raha miadana angamba ny vahoaka androzy vita angamba ny lalana any le vahaolana omeny fanjakana mety am'zareo ka izay zavatra zay tsy avy aty amin'ny fanoherana zay raha ny lalam-panorenana no jerena fa avy amin'ny reo raha zao ane aleo taritiko le teny fa eo moa mikilikily hitanao tamin'ny androny be de be reo foloa ny ongana daholo ane teo président Ratsiraka tamin'ny 2075 non tamin'ny 71 nisy grève teto 91 azafady teo koa Zafelbera président Zafelbera niongana koa izy tsy nahavita mandat teo koa président Ravalomanana tamin'ny 2009 tsy nahavita mandat koa izy tamin'ny mandany faharoa teo koa président izy anaran'iny Rajaonary Mampianina zavatra marina koa zany tsy nahavita mandany iny na fohy iny ny anticipena l'élection ka io miankina amin'ny réalité politique zay misy eo amin'ny firenena ny réalité politique am'izao fotoana zao misy an'ireo majorité reo eo anjarany majorité reo no manao an'izany zavatra zany raha fahitany zareo fa nomeny lalàna anao an'izay fa hoe omenao tsiny zahay mpanohitra angamba nozy izako hoe tamin'iny fifidiana iny nisy natao hoe 511 za sy teny randrenasolo-ny aiko de mino aho fa tsy mahomby ny politique de 16 vide président Ratsirahona nanao politique de 16 vide tonga de nanomboka tamin'iny nampihenany io politique zahay tsy anjay anjara nanao politique de 16 vide dolo ny olona tantara malagasy politique de 16 vide tsy nanay anjara de tsy mahomby fa ny rehetra zao lasa manjay anjara ka izay zavatra zay azonay azo atao aty amin'ny fanohera raha tena mitambatra tsara amin'ny fanohera ka tsy manao politique de 16 vide fa manao fifidianana za mino fa na iny élection nataonay teo iny raha nanapa-kevitra zay izy anao atao président izy anao atao premier ministre izy anao atao raha ka nitambatra zay resinay io fitondrana fa fitahian'Andriamanitra am'izao fitondrana zao angambany no nahatonga ny tsy nitambatra fa zay no tadiavina amin'ny mpanohitra hoe hisan'izay fitambarana zay fa raha mitambatra na koa raha nilatsaka président Marc Ravalomanana nilatsaka koa président Hery fa nanova zavatra zay ka za mino an'io zavatra sahala mitehiteny ianao Andriamatoa
solomamaboko hoe ny za moa zany amin'ny mpanao gazety ahy tsy olo hananatra anareo hoe zao ny tokony ataonareo sahala mitehiteny ianao hoe mianjo foana any anty firenena zany zay vo mety hisy hetsy-bahoaka atao ho fanavotana ny aty firenena ty non za olona demokraty za dia lalam-panorenana ny manina moa ty no ataoko tahaka ny anak'Andriamaso rehefa nataitara zay tenenako hoe za manao kritika io za manakina io fanataiterana ny lalam-panorenana fa reny misy vahoaka mitsotra ane fa ny zandary ny polisy ny miaramila mandeha fa ny zandary moa ro mandeha aloha izy lehibe ny zandary zay tao aminay miezaka ny fitondrana ty miezaka mampangina an'izay ary eto aho a aza mandany andro reny nareo mpitondra aza mandany andro isika handeha hitady misy ambadika politika tsisy ambadika politika io a fa ny vahoaka malagasy no fatsapa am'izao fotoan'izao misy zavatra maharary azy ary ray foana no tenenana hoe rehefa misy zavatra maharary azy ny lalàna amin'ny tena afaka maneho hevitra izy fa za kosa tsy miteny hoe handeha handoro fananan'olona hampikorotana fiarahamonina na handeha hangalatra na handeha handroba zay tsy mety fa za kosa de miteny hoe ampilaminana nefa kosa tokony avela ny fitondrana anao an'izany resaka angovo sy resaka rano resaka eto ny zava-misy efa niombana Andriamatoa Sitendra Andrianasolony aiko ilatsaka président ny république efa mba ny saintsain'ny Andriamatoa Sitendra Andrianasolony aiko hoe izany famokarana ara énergie sy rano zay satria rano zava-misy nanonona ny teniny anaran'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier anao tamin'ny andro ny Ratsiraka Didier eny andekaleka Andriamatoa Solomamaboko raha misy zao problème zao de efa tany no tokony efa natosika efa nampena io tsy fampian'ny rano tsy fampian'ny herinaratra koa manontany anao eto manararoatra hoe nisy any ve zay programme anasa mahakasika n'izay famokarana ara énergie sy resaka rano zay tao aminao ya nisy an'iny programme nasa napetranay natsoina hoe DIL ary talohany nananovana niny a dia ny heny vahoaka malagasy izahay natsoina hoe miava toro nandeha zahay a ny tety any Madagasikara namantatra hoe inona marina ny tena olana eto a Madagasikara ny olana voalohany teto a Madagasikara tompoko dia resaka rano za fefa nyteny ary misy fotoana moa avoakako daholo ny orona tsara na merenako ny tenenako hoe tandidindoza isika eto a Madagasikara fa mana problème rano ambarako eto anefa ny rano de misy eto a Madagasikara fa ny mpitondra no tsy neritreritra hoe tsika io ane mana problème rano fa te hanao zavatra oeraoera 3% na ranotsika no voafehitsika eto a Madagasikara dikan'izay zany 97 ny ranotsika manera Madagasikara tompoko dia ny akabiazany de very tsy voafehitsika zay no tenenako ny hoe nametraka fondation na fototra tamin'iny programme kuiny de nanefa koa pilier anaky efatra de pilier anankiray a misy an'ireo infrastructure reo de infrastructure iny zavatra atao voalohany ho dia zavatra ilainy vahoaka besoin vahoaka fototra de inona zany zavatra tena ilainy vahoaka voalohany de zay nametsarako anao hoe pyramide de Maslow gaka inona zany jereo amin'ny dictionnaire ao hoe les besoins n'olona le zavatra ilain'olombelona voalohany de ny rano ny omehezan'olona ary zany ny teny a tam'izay hoe
na isika eto Tananarivo anao hanana problema rano fa zany la borda zany no nanao lac artificiel ho an'ny tanànany capitale ny Tananarivo ary fa manomboka misy io problema tsy hoe zany aminany fa zavatra azo sapaitanana zany tokony mamboatra lac faharoa na fahatelo isika satria mitombo ny vahoaka malagasy mipetraka eto amin'ny capitale niteneninay zany tao anatin'ny programme anay ary atao priorité de priorité zay zavatra nataonay ka ny trandrevadreva le fitondrana tsy nijereny zany tonga de namboatra baolina namboatra kianja manara-penitra iny etreretreta laniny tany le vola fa raha fa niomana zay tenena koa ity fitondrana ity na iny tafa nataony ingay Rajoelina iny tafa oeraoera tsy manana vision tafa tsy niomana hoe zavatra iseho zany ka izay ny ato ary izy tsy manana tsy mahay mametraka ny atao hoe lahara-pahamehana zay tafa iny zay ekeny anele izy fa io fametsara lahara-pahamehana io hoe de zavatra tena ilainy vahoaka raha hitondra firenena tsy maintsy zany no ataon'ny filoha-pirenena re tompoko de izay no zavatra atao satria rano any tsy vitany rano hoe sosoina ihany fa rano hoentina mamboly rano hoentina manome rano ny be fiompo rano hoentina isasana rano avadika angovo rano itaterana ino anaran'ity itaterantsika sakafo canal de Pangalana renane ka natao tamin'ny tanany reny tokony amboarina tsara itaterana atao fitateran'olona fitaterana sakafo azadinoana fa 95 sakafotsika rehetra maneran'izao tontolo zao de itaterana azadinoana zay maneran'izao tontolo zao tsika tsisy tonga saina hoe ty sakafo tonga miviliako ty ene na ty zavatra hitafiako ty na ty micro ty nitaterana daholo ka ny firenena mahay mametsaka ny karazana fitaterana eo aminy tavavoaka zay mahatavavoaka ny Chine zao zay midominy ny fitaterana sy ny natao hoe fanakaloza ara-barotra zany midominany zao tontolo zao zany natao ny guerre am'izao tontolo zao fa tsy guerre nucléaire firy na de misy zay zavatra zay fa guerre technologie guerre commerce guerre finance zany no guerre misy eo ka Madagascar ave am'izao misy zao mana teknolojia tsika valiny tia matanjaka atsika finance valiny tia matanjaka atsika amin'ny fanakaloza va valiny tia zay tokony ame tsara tsika zany aiza tokony any amin'ny pyramide de Maslow ataovy zay hinanany vahoaka sakafo aloha zay ny tenena io hoe pyramide de Maslow rano sakafo fahasalamana nanony programme io zahay tompoko ny angovo de napetraka mihitsy fa iny resaka vahaolana lehibe eto Madagascar dia resaka saofoka sy volobe tsika ne am'izao fotoana zao ry vahoaka malagasy tsy tokony nana problème angovo tsika satria durée de travaux io 10 tao fitondrany ingay Rajoelina fa 9 taona fa nisy vola teo anamboarana azy fa nisy olona hanao azy fefa vitany ingahy président hery Rajaonarimampianina zany anjara io ane azadinoana fa tam voalohany mialatsina fiteny Tanora kehitriny nisozy président hery suggestive telo volana hoy izy fa rehefa nitsapany président hery le izy hoe tena problème angeza ty nanomboka nanao nametraka ny reny mpanao solaire reny izy nanomboka nijery inona tena vahaolana saofoka sy volobe azadinoana re tompoko fa i président hery ane mbola namerina ny Madagascar ho firenena ho ara-dalàna satria voany iala tao anatin'ny crise tsika tao anatin'ny coup d'état azadinoana zay zavatra roa taona izy nahavitan'io raha io vita tanteraky le izy tsy nataony ianarany iny président Andry Rajoelina noho ny tsy fitiavana de ny viditsika lafo zany zavatra ohatrina vidianantsika azy
200 à 250 millions de dollars ady tsika politika ty re ngay rajoelona aza motena ny fiainany vahoaka e aza motena ny fiainany vahoaka hitanao misy an'izany midongodongo tsy fananao unité politique zany nanao ty lalany ty miady i président hery za président rajoelona za nanao any lalana ambilobe samby tao nareo nandray anjaikitra de mifampitenena hoe arahaba aleloha e samby nanao nareo roa RN9 samby nanao nareo roa tsy problème zany fa le honnêteté politique rehefa tsy ao de zay mampipotika an'ity fireneny ty ka azafady ambarako eto ho fatatsika vahoaka malagasy ambarako ho fatatsika vahoaka ny Antananarivo fa tena noho ny tsy fanana honnêteté politique ady politique any président Hery sy président ia moa anaran'iny Rajoelina no nahatonga fijaliana eo fa raha nitohiza zao vao mitady olona hanao ny saofoka sy volobe na rano mafana io misy tanany président Hery io fa tsy afaka milo zany nanao ty aza atao an'izany re fitondràna ny firenena re tompoko mba jerentsika aoka ho tsapatsika tsara fa vahoaka rehefa anao mitondra miankina ny fiainany vahoaka iny fa raha venao midofotra ny fiainany vahoaka zao midofotra ny électricité midofotra ny akono ina manana ty ny angovo midofotra daholy ny fiainany vahoaka malagasy rehetra ao Antananarivo indrindrandrindra ny verenao kely zay resaka zay satria misy fanehoan-kevitrana zay tsapako ny teneninao teo hoe raja mampiany ny ahy de tia ametraka andriamatoa Solombavam-bahoaka hoe aim-pirenena ny resaka eto lasaka ankaterena le firenena nareo mpanao politika tsy mba misy eritreritra ve ao anatin'izay hoe ndao ifanatina ataotsika hoe asitsika resaka komity-pirenena komity ho ny fanavotam-pirenena aiza ho aiza ny mety fahitanao an'izay andriamatoa Solombavam-bahoaka nao io ane araky nambarako tamy voalohany iny hoe firenena no resaka eto misy ny mpitondra ho nidirako raha iny fa rehefa aveo idiratsika momba ny élection communale hanazavako momba ny atao hoe ina ny atao hoe fanjakana zavatra tiako ambara reny critique ataona reny fa fandraisana anjara amin'ny fanavotana ty firenena ty reny vahaolana zaho eto eny mitondra vahaolana zay tenenako hoe na hitodika vy na hitodika vanana ingay Anjy Rajoelina vahaolany angovo de saofoka sy volobe aza hoentina lavitra le izy ka fialana amin'ny eau-thermique io ka izany hydraulique no vahaolana eto Madagasikara vahaolana faharoa misy gaz maneno ato amaboboka ao tsy fantatry ny vahoaka malagasy nefa robinet sokafa de mandeha gaztsika fa afeno ny fitondrany zany za fa atao nakako vidéo tsara vahaolana ne zany olona ny andafy miady gaz isika mana gaz fa tsy ampiasaina eno zany ny azonamboza amy sasany zany fa sasany zay eno zareo ao rehefa za miteny fe tsy atao an'izany ty fireneny ty hoe misy olana eo de raha fa fandraisana anjara daholo ity zavatra ataonay ty fa io moa miakina amin'ny tsirairay misy fiantsona atao hoe tena latsaka katerena raha ty andao miantso ny hery velona rehetra andaotsika ivory tsy zaho ro miantso an'izany tsy iza ny miantso an'izany ny filopirenena irery ihany no miantso an'izany zay miakina aminy zay de miakina amin'ny ianarde ny fanoherana koa hoe hanaiky ve sa tsy hanaiky miakina amin'ny anerenao hanaiky sa tsy hanaiky fa inona ny tsy anaikeny inona ny antony zany zavatra zany fa zany politika lazainao zany dia politika makany amin'ny hoe fa tena latsaka katerena ka andao iantsona ny rehetra hoe hanavitra ny firenena fa zany zavatra zany tsy Francis sy sitendrandrena somiaiky no manapaka azy am'zany fa zay zavatra nyteneniko teo zay no cadrage politique mandeha am'zay zavatra zay ary misy ady hevitra be zany misy ady hevitra be zany
satria tsy ny antoko rehetra mandeha Madagasikara zay le izy resaka fifidianana efa natsipinao tao ihany moa atoato no atao ny fifidianana izay ben'ny tanàna raha ny eto Tuiliara no jerena dia misy olana eto Andriamatoa Solombavam-bahoaka satria efa mananika ny any amin'ny 410 ny président Fokontany sy ny adjoint chef Fokontany ny esorina teo amin'ny toerana efa nisy fanehoan-kevitra ny olona sasatsasany izay vice président tao amin'ny Fokontany nilaza fa hoe mahagaga anay dia zay tany na toerana na reseny sy teny tamin'ny fifidianana ny Solombavam-bahoaka no matetika ny esorina daoly ireo chef Fokontany reo ahoana ny fahitanao an'izay Andriamatoa Solombavam-bahoaka bon le izy ane tena sady mahamenatra le raha mahamenatra satria milaza isika mpitondra fa te hitondra korontana ny ina moa anarany ny mpanohitra ianareo mpitondra mihitsy no mitondra korontana andraso aloha angatahantsika amin'ny technicienne aloha ny fidinako teny ifotany nantaniko an'ireo vahoaka reo hoe nareo va nanonga an'io président Fokontany tezitra mihitsy ny vahoaka rehetra tsy zahay zany azo aseho ve zany mangataka ny technicienne mba ampiseho an'izany azafady io zao président Fokontany nareo nalandrozy zao fa nareo zao ny vola hoe tsy mila président Fokontany io nareo préfet ny vola io nareo nanasonia préfet ny vola nareo nanasonia an'izao fa olo raty président nareo tia ataovonareo soa ty resaky nisy aminareo hoe toy izao nitory azy ka azo tsapahitana ny fitoria zay nanangala azy io volaninareo ty marina fa zao député avy eto ka tsy no mavandivandy raha toy raha resaky tena resaky n'olobe préfet zao ka zay ty raha novolanin'ny préfet hoe nisy aminareo nitory azy tany nitory anao da io hitanao Andriamatoa rahalahy Francis Zokobe Francis reny ny fihetsem-bahoaka izy moa mampikorotana enany zao le préfet zany mampikorotana ty tanànatsika ty tonga amiko ao koa ny taratasy halefa any amin'ny ministre ny intérieur hoe mangataky sonia ohatran'izany Solombavam-bahoaka anao mba andeso any amin'ny ministre intérieur any fa nasorana ny préfet ty fa mampikorotanay zay zavatsy zay koa Solombavam-bahoaka dia anatonazy hoe reto ny taratasy tompoko te analanao reto olo reto satria faute grave azo trapahitana zay misy vahoaka manao sonia rehefa midina ny fotony ianao tsisy an'izany le izy au contraire sonia tonga ao tena bobaka be mihitsy hoe mitaky anio famerenan'ireo inana tia chef Fokontany na koa tsy hoe famerenana chef Fokontany avao fa atao voary ny élection ka hoentin'ny préfet politique le izy zao hiteny any Fokontany anankiray nasorony izy le Fokontany chef Fokontany natao élection tam'izay vonisy élection tamin'ny députation any misy any président Fokontany Abdou aia moa Betartary Betartary kao nasorona Abdou natao élection lany le olonay rehefa lany le olonay niterena hanoana ny candidat atao hoe candidat mpanjakana rehefa aveo ndraiky nasorona ndraiky koa i katomatyarina asorona ndraiky koa olo satria kay tena candidat sy teny marina teo iny aleo asoro ndraiky teza amizay le olona
ary ry zareo koa nandefa taratasa ty amiko mangataka ale oentina any amin'ny ministèren'ny intérieur fanasorana ny préfet ka izany zavatra zany tsy zahay no mitondra fikorotanana isika no mitondra fikorotana isika fanjakana re tompoko fa hitena am'izay any anao ijery mangataka ny technicien koa mba handefa zavatra misy ao Tananarivo io hoe za candidat mpanjakana fa ny ko tsy le madame iny le tenena candidat mpanjakana le ao Tananarivo koa ty de mangataka anao koa technicien mba alefaso koa vidéony iza moa anarany ty tany iza moa anarany ty tany Mazenga alors lefa ho jereny eto zany alohany anazavako azy zao zano candidat mpanjakana zano candidat orange arzarer aza mieritreritra lavitra ny sainareo zano izy ary isika miaraka no ibata amin'ny fandresena aza misababaka zany rehefa tonga eo atsika ny tanàna ahoana iza mafy isika mafy tsika ny rôle atsika ny tanàna atsika ny tanàna sa ahoana gouverneur ahoana député namana anisany tanàna anisany tanàna atsika anisany tanàna mafy bon araka hitatsika reny fandikan-dalàna fahadisoana no miteny hoe za candidat mpanjakana tsy hain'le olona inona atao hoe fanjakana raha mba avelanao anazava ny atao hoe fanjakana zavady Zokobe Francis ny atao hoe fanjakana dia fitambarany reto zavatra anankitelo reto voalohany ny firenena faharoa ny vahoaka fahatelo ny androm-panjakana misy eto a Madagasikara zay no atao hoe fanjakana ka ny izy am'ireo zany no nanolotra ny madamo zay neny raha tsy mety io hoe ary ao amin'ny lalam-panorenana andininy fa raha tsy diso ao zay 39 de nametsaka tsara tsy mba hatonga ny fanjakana tsy ho tafiditra amin'ny raharaha politika ka eto izahay dia miangavy atsika androm-panjakana hiteny isika hoe tsy candidanareo io marina fa isika miaraka mianjy rajoela any ambadikany zay ny slogan iny tsy manino fa nikeny azy fa mitenena re tompoko ianareo afaka miteny ny andriamatoa premier ministre hoe tsy candidanay io fa raha zany no apetrakitsika hoe tsy hiteny itsika de sahirana mpianatra eny amin'ny université satria re zavatra ataotsika zao ihany tompoko izao ihany no olovainy ina moa tia taranaka faramandiby ka de mangataka ao miangavy mpamova déclaration isika amin'ny androm-panjakana indrindra ao amin'ny fiadidian'ny premier ministre hoe administration ngeza ianao no lehibeny teneny hoe tsy candidanao io raha matoa io ny resaka tsy fanjam-pahalemana andriamatoa Solombavambaoaka nalaza tatoato ny resaka famaliana na famonoana mihitsy ny tany filaminana tany beroroa vetivety tety toliara mamono tany filaminana taroka mamono ny sakay zany tany bepeha sakaraha dia polisy andehana polisy zay andeha hanambotra olona any amin'ny bepeha sakaraha no samborony fokon'olona aiza ho aiza fahitanao an'izany toe-javatra ohatrany mivadika izany fa hoe ny mpitany filaminana an'izay no lasa misy problème io ny anisan'ny antsonay anareo ministre délégué sy ministre roa mirahalahy iny
tao amin'ny assemblée satria tsy vitany hoe mifamono entre ny force fa misy koa olona be deaibe maty tsy fantatra akory hoe nanino tapaka ny vojo nanino tamin'ny faritra ny Morondava reny misy koa fangalana maso etretra mirongatra ny tsy fandriam-pahalevana reny moa misy resaka finoana misy resaka ino nareo fahasarotam-piainana eto no mahatonga nio ino nareo tsy fandriam-pahalemana eny tsotra ny tena fototra sahirany vahoaka fa tsy hoe hoporetinao vahoaka sahirany io na hoporetinao ny aty amin'ny fanoherana ohatra zao io fividianana io ty fividianana ataotsika ty tsy hoe fampigajana ny Tony de Serena Tony hoe tsy maintsy manao ny fitondrana na fampigajana an'ireo raha ianaranty mera any Dego na tsy fanomezana any président Marc Ravalomanana na ho lasa candidat ao Antananarivo tsy zany ane ny olana tsy hoe zay de milamina le tsy milamina zany io raha tiany ingay Rajoelina ilamina io ataovy 300 fotsiny kapoaka amin'ny vary resy aby zahay tsisy olo mihaino anay zany ataovy 300 kapoaka amin'ny vary fa tsy hoe tonga eto fitondrana ianao lasa 350 lasa 400 lasa 900 lasa 700 lasa 800 lasa 700 lasa 1,000 lasa 1,100 lasa 1,200 oh inga Rajoelina mba jereo fa depuis niakaranao zay ripetrareo miakatra enao mako tany médecine hoe ny zavatra mbola tsy nisy tamin'ny fitondrana tao aloha vitanao vo maika mihemitra ty firenena ty ia moa nareo nitondra taloha io mba te hanontany anao président Rajoelina iza reo olona nitondra taloha tenenitsika io nga Rajoelina président Ratsiraka na vita firy izy 2 taona président Zavelbert tsy navita mandat izy raha tokony 4 taona président izy koa zany président Hery Rajaona Romampianina 5 ans izy fa latsaka kely koa tsy navita mandat fa président Rajoelina anao koa dinao président Ravalomanana président Ravalomanana 7 ans fa président Rajoelina firy ty azy 11 ans arampianany président Hery satria iena nohanany Hery nametraka azy ao politika anao lasa firy 16 ans taorian'ny président Ratsiraka zany alors soritsika président Hery de ny filoham-pirenena tena ny tantana lava indrindra teto dia président Rajoelina 11 ans tantananao ty firenena ty ka raha hitena anao hoe reo président teo aloha ianao ane zany tsy afaka miala anao satria iha zany no président navita taorian'ny Ratsiraka 11 ans ary miampy any ty mandat ty satria nikatiko le ray taona iny 11 plus 15 ans tsy afaka miala anao amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena zao ary azo trapahitanana ny fahorian'ny vahoaka satria nadofotrinao rindrina ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra ny asan'ny vahoaka malagasy rehetra noho ninona noho tsy fahaizanao mitantana ka io rahalahy resaka fandriam-pahalemana io mivaha io rehefa haitsika mametraky lahara-pahamehana amboary ny irrigation rehetra mandera Madagasikara mangataka atsika koa mangataka anao technicien mba alefaso débat isy président Rajoelina tamin'ny ina moa anarany ty tamin'ny campagne iny miady zahay hoe fa vita rano any atsimo alefaso mbola tsisy navita pipeline zany teto ary zay nitondako ny avako namako ato avy any Ambovombe io ambiany Ambovombe io ny pipeline tokoko ary zay mampanahirana anareo le mamadibaditra isaka ny pipeline fa tonga ao ny tuyau ray sambo ray manontolo efa tonga ao rapitso ady fasako video ngia
dia ho hitan'nga eo hoe mandeha io sa tsy mandeha efa mandeha io azafady Mbola manana lohahevitra maromaro fa efa mandeha io izy rapitso idinako any koa io alefako aminao koa ny video tsisy an'izany ao aleo vahoaka malagasy no hijery azy rapitso rahalahy koa io na injoro teo tsisy an'izany mandeha zany ao Andriamatoa Anjely Rajoelina aza mba mandainga amin'ny vahoaka malagasy re tompoko miara mandeha antsika sanao rapitso aseko vahoaka malagasy hitatsika amin'izany mbola tsy vita izy ao ary mangataka ny teknisiana indray hampiseho ny sary amin'izao fotoana izao a hoe tsy mahavita azy alefaso ka izay le izy vola misy tuyau misy rano misy château d'eau eo tsy atao le izy inona ny atony tsy problème io fa ilainy zany vahoaka io mitsotra manao an'io dia lazany nareo mpanao politique tapikorotana président Rajoelina tsy zahay ro mpanao korotana fa amboary soa ny asanao aia koa misy ministère tsisy vola ka havita zao le tsatadidin'olo hoe ie ministre zao ie ministre zao ie ministre zao fa tsy miasa ministre reo tsisy ino tsisy vola zay le tena maro ka ny olana ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka tsy fatako hoe iza no tena olana no teo anatin'ity na ny filoha Andry Rajoelina milaza hoe zaho tsy jirama tsy taleny jirama nareo mpanohy iza eo miazoazo zay ny le tiako iverenako kely eo anatin'ity fandarantsika reny angamba fady izay le raha teneniny iny hoe niteny izy nga Rajoelina niteny hoe tsy zaho izy no inona moa teneniny iny no tamin'ny voalohany hoe tsy le ministèrany fampianarana ireriany tena ireriany teneny tamin'iny miteny izy tany Tamatavy hoe roa amy reto groupe reto anao petraka aty nefany ao décision technicienne tsy avapetraka eto reo fa hoentina ny Antananarivo izy rehetra lasa tsy zany mipiasa ny olana de zao ho fantatritsika vahoaka malagasy ho fantatrao zokobe ny olana de zao sy miheno technicienne ngahy président Rajoelina zay ny tena olana de lasa diso lasa i tsy miheno de lasa te hiditra amin'ny zavatra tsy tokony ataony fa nitenen'ireo olona reto ny tokony atao fa tsy nekeny na ny banque mondiale raha miteny mihitsy nanoratra banque mondiale ny ambassadeur ny Union européen ambassadeur ny Frantsay ny teny mihitsy tarany itsika fa misy vola hanova interconnecté reto hanovana saofoka reto hanovana mba mietseha fa io tsy miheno zany sady tsy miheno bayery tsy miheno an'ireo olona reo tsy miheno an'izanizy izy amizay ro tiana ataony raha de gaga amizay zaho zaho tsy piasa ny jirama ka ela fa tsy miheno olo de tafiditry Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny raisam-pirenena no resantsika fantatsika iny fa herinandro vitsivitsy lany ho filohan'ny République ny États-Unis indray Donald Trump ny fahitanao an'izay ary ny mety ho tombony ho an'ny vahoaka malagasy ny nahalana azy indraiky misy na tiana na tsy tiana anisan'ny firenena lehibe nataoko hoe numéro 1 ara économique ara fitaovam-piadina ny firenena amérikana ary manao cotisation be indrindra amin'ny zavatra rehetra hitambarany firenena mikambana fahalaniny président Trump fahitako azy voalohany aloha dia mety hitondra filaminana eto amin'ny globe misy atsika ty ary rehefa mipetraka zay lape zay miakatra automatique ny économie rehetra zay aloha ny zavatra voalohany zay zavatra zay fa ty tena zava-dehibe izy zavatra hiova maneran'izao tontolo zao zany hoe zavatra hiova
ny tena zavatra naharary amin'ny président Trump sy naharary any Elon Musk ka nividian'ny Elon Musk any Twitter lasa X amin'izao fotoana izao resaka fahalalahana miteny ka io tsy ho an'Amerika ihany fa hataony zareo condition io manerana tany koa satria manampy ny firenena maro ny firenena amerikana sahala amin'ny condition manahaka ny hoe resaka tontolo iainana reny bon rehefa tsy mikapahazo ianareo dia manampy isika am'izao rehefa manao investissement nareo amin'ny resaka green energy dia manampy moda mety zay fahalalana miteny zay ary zay anisany nandreseny prime ministre vaovao ao Maurice nandresy député ny fitondrana tsy misy lanina ray satria tsy tao le fahalalana miteny tonga dia potehina le Facebook tsy misy mahazo manao Facebook nandritra ny élection teko tenenina zay fiovana lehibe zay dia fiovana lehibe araka ny teneniko teo mety hijanona le guerre en Ukraine io guerre any Moyen-Orient reo mety hijanona reo satria misy tanany amerikanina ngeza be io fa tsy de politika ny président Trump reny guerre reny za raha nieritreritra hoe raha nisy olona niady amin'ny président Trump zany ane famaly tamin'ny isan'andro de Corée du Nord fa gagy isika tamin'ny mandany fandretana ka zay no zavatra azoko ambara verina kely tontolo antsika alohan'ny amarana antsika satria lasa dia lasa ny fotoana ny resaka élection eto to sy lovam-bahoaka ao anatin'ny firesakina nareo ohatrany manginginina ny fahitana azy inona le tompoko ny mety ho antony satria efa amin'ny herinandro-ambony no efa nomboka ny fampielezan-kevitra no samy manana stratégieny kosa ane zay ane mamangy fokotany efatra isan'andro mifandray amin'ny vahoaka any amin'ny fotony isan'andro mitondra n'le programme anay fandaminana rehetra ao nanontany avahoaka inona tena olana anisa olana lehibe eto Tuiliara ny pompe rehetra eto Tuiliara dia tsy nahavoaloha facture daholo io zao ny asanay voalohany hoe ny facture ho réglé any facture rehetra eto Tuiliara mba handeha daholo ny pompe ary jerena izy koa no tokony isina pompe fa isy contrat mazava tsara miaraka amin'ny vahoaka ary fanekena izy zay ny zavatra dinana eny hoe bon ny vahoaka mihitsy no manendry an'le olona dia le olona hitantana an'le pompe le olona hitantana an'le pompe io manao mihitsy ny taratasy fa raha votsy voapeye izy tonga dia ao amin'ny procureur ny tsamo hay ny procureur koa no manao azy zany zavatra fa jerenay fa nijerevanay daholo aiza daholo ny toerana isina jiro fa tsy apetrapetraka fahatany le jiro satria tamin'ny premier mandat sy teny tsy nieritreritra mera deuxième mandat izy zay fanarana teo ity troisième mandat ty aleo tsika mieritreritra mihitsy hoe anasoany tanaty satria zao premier mandat zao intelo ny latsaka voalohany ao lany ary voalohany faharoa ao lany voalohany fahatelo ao lany voalohany foana ka izay zavatra zay zany amin'ity mandat fahatelo ty tena hiditra any amin'ny quartier mihitsy mba ho tsapa ireo vahoaka tiahy ireo zany satria fa député moa zao hoe député ny tiahy député ny tsy tiahy koa dia izay zavatra zay dia zay zavatra nalainay tany amin'ny vahoaka tany amin'ny quartier hoe ato zany tokony ampina pompe ato zany tokony isina jiro reny zavatra reny jerenay dia jere moa lalana nataonay ina Tuiliara mafana mila mamboly tsika eny amin'ny sisiny arabe reny fa nataoko ane zany fa nisy nanapaka fa rehefa izahay commune azotsika dia voamaika hiatsara zany satria raha miala ao anatin'ny tokantrano anankiray le ray aman-dreny na le olona zany ka andehanao bazary tokony hombany haliko avao izy mandraka vianany satria mihena ny maripana rehefa betsaka ny hazo ka izay zavatra fantatra fa mafana eto Tuiliara dia tsy mety mijery zavatra tsisy dikana ene zany mahavitany zany dia tsy mety izy koa fanarahana concours atao isaky ny quartier hoe mba hanao concours tsika zay mety azahoana loka zay zavatra zay
isaky ny quartier hoe mba trano anankiray mba misy farafaratsiny hazo anankitelo zay quartier tena mahitso indrindra mety ahazo anaovantsika loka tahaka nataontsika tamin'ny mpianatsy reny zavazavatra ohatra an'izany zavatra ataona isaorana dia isaorana andriamatoa Solombavam-bao ka lasa lavitra atsika androany toy lavitsy mare dia ny teninao farany andriamatoa Solombavam-bao za moa dia misaotra anao foana andriamatoa Francis Aurélien izay hita fa isaky ny tonga eto Tuiliara tsy maintsy m'invité ahy foana ianao raisiko voninahitra lehibe zay zavatsy zay satria za koa mba manao tatitra manaratra manao tatitra satria telenareo ty mandeha eto amin'ny vahoakany Tuiliara dia manaratsy koa manao tatitra dia zahay moa zao andinika niny loi de finance iny ao vao vity iny tsy maintsy miverinao sady manao interview tsika no amory vahoaka fa andehanao tatitra ho an'ny vahoakany Tuiliara zao sy zao zany tiany programme ampanjakana PGE zay nataony zareo iny dia tia ndraiky koa zay nitoherinay dia tia ny loi de finance anatatary vola anatanterahana azy ity koa ny décision tanelakelany teo any président ny Rajoelina dia ireny mila teneka dikan'izay zany dia miandry zany tsika fa reto tsy mety ho tanteraka rehefa tsy tanteraka ireo dia avy indray tsika miteny hoe zavatra teneninareo reny tsy tanteraka saotra tompola makasiraka tokoa isaorana anao andriamatoa Solombavam-bao ka isaorana koa nareo tany tokantrano any ny vahintsika manaraka no ady dia lazaiko aminareo dia andriamatoa Zagasy izay mandalo eto Tuiliara izay ho vahiny ny fandaharana zay arahinao isan'andro ity mahavelo bavata anao ta mahavelo bavata baba